mpampianatra sy mpanabe asa miatra manaina kanefa tsy mahavelona. Mpianatra eny ambolo-kandrina trano fonenana no ilainay. Fifidianana OGM iteraka olana goavana raha mifanenjana ny rodonta hoy Rufin Rakoto Maharo. Talata fadimy volana Oktobra ny taona 2024 amin'ny kafaliny indray ary no ianako aminao anatin'izao fotoana ny fampalalama vaovao ny MBS izao. Manolotra ny araba tompoko kilasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ety ampanomboan'ny vaovaontsika dia ampafantariko sady aloha ianao fa isy ny fandaharana iarahana amin'ny cellule de crise, fandaharana iarahana amin'ny mpanao gazety izy tsy rehefa tapitra ny fampalalama vaovaontsika izany hoe amin'ny valora sy sasany rehefa avy eo eto amin'ny fahitalavitra ny MBS izay anasakanao sady tsy saraka amin'ny fahitalavitra satria afinaritra ary afantarana zavatra maro ny makasika izay fandaharana iarahana amin'ny mpanao gazety izay. Anboasika ny vaovao ary izao alina izao dia eo amin'ny pejy fampianarana. Androany fadimy volana Oktobra de commence no andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra sy ny mpanabe. Tsy tokony ho amaivany izy ireo fa kosa omena lanja manokana ka hisitraka feno izay zo tokony ho ananany. Ando miaratiana tahiriny aina. Mety teny rehetra hoe tsy misy asa mora, saingy azo lazaina fa ny asana mpampianatra no tsy mahavelona, sarotra ary miatra manaina indrindra. Na eto andrenivohitra na any ambanivohitra. Ady tokotra amina kilometatra maro, miosina lakresy tatabava maraitsy ariva. Zary lasa farofin' izao karazana retina rehetra izao mihitsy aza. Totosa antsakany sy andavany foana nefa ny asa. Na izany aza, noho ny fanabeazana ny zaza malagasy. Ny zava-misy anefa, tena misedra olana goavana amin'ny fanatanterahana ny asa ny mpampianatra, indrindra tamin'ny fiatriana ny valana retiny. Raha tsy laza fa tsy ny momba ny karama sy ny tampikarama. Matolatsaka katerena tahaka izao ny firenena, mahatsiaro tompona andraikitra feno amin'izany mpampianatra hoy ny Stempama. Ny zava-misy aloha ny zavatra ambety teninay foana. Vonanomboka mihitsy le resaka recrutement raha ialina dia efa nametraka foana izay hoe asifo ny masitsifana. Fa tsy hoe za zao mpampianatra tia dia atao an'izao dia ho tafiditra. Nametraka izay satria eo amin'ilay resaka qualité. Faharoa manaraka an'izany eo amin'ilay tontolo mihitsiny ny fanabeazana izay rahantsika mahafantatra fa dia tena hitantsika izany fa tena hoe ho an'ny ankizy izay mahavita fianarana tsy mahita azy izy dia mankaty amin'ny fampianarana foana. Hoe satria aty aminay izany rehefa manana BBC ianao dia efa tonga dia hoe andeontsika fa any amin'ny fampianarana mahita azy tsika. Izany hoe tsy ao anatin'ilay vocation fa hoe tsy mahita azy ilay ankizy dia mandeha aty amin'ny fampianarana maninona andeha hitady asa dia rahantsika mahita ny asa neto fanamariany ty ho anahy mampampianatra mpanabe. Ny tompona andraikitra voalohany tompoko na tonga an'izao ataontsika hoe firenena voalohany indrindra etsika miara mahita fa zazakely 12 taona mamono zaza 10 taona. Ny antony dia tompona andraikitra voalohany dia mpampianatra mpanabe. Tsy navita ny adidinay izay, tsy navita ny andraikitra anay izay, matoa izao ny firenentsika. Tsy vitsy ireo mpampianatra amin'ny karamavary masaka, ambany lavitra mihoatry ny efa voafaritry ny mari-karama ambany indrindra. Na dia manana mari-pahaizana ambony sitraka efa mantonany maro amin'ny sehatry ny fampianarana aza. Ho an'ny sekoly tsy miankina indray dia manao izay daniny kibony amin'ny karama ireo mpampianatra ao aminy. Nisy moa tamin'ny tsy andro ho an'ity ny atrika safankakevitra sy fikaonan-doha niarahan'ireo mpampianatra sy ny teo anivy ny confédération syndicale Sempama ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra andro 5 Oktobra tetsy Antaninarenina. Isy ny fenkevitra ivoaka aorian'izao atrikasa izao, entina indrindra anatsarana sy anarenana ireo lesoka rehetra ho fampiroboroboana ny asa fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Eo amin'izay sehatra ny fanabeazana izay hatrany ary dia nisy ihany koa ny tafa ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety izay notanterahiny CONAMEPT na ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous teny Ankadivato androany ho fanamariana izay andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra izay. Nzavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Ny mpampianatra sy ny mpanabe no andriakina ny fampianarana voalohany amina firenena iray.
asa fanompoana ny asa fanabeazana sy ny fampianarana saingy kosa ilaina ny fanohanana azy ireny mba tena vitrika tokoa eo amin'izay andraikitra goavana petraka amin'izy ireo izay ny mitotongana zany ny atsara ny mpampianatra eto ny fitantanana ny mpampianatra eto amintsika satria raha tamin'ny taona 2010 dia teo amin'ny 2017 eo mpampianatra framina nanao nandray mpiasa-panjakantsika ray alina isa-taona nanomboka tamin'ny 2013 iny nefa ny amin'izao tsika miteny zao dia 2 sy ray alina sy ray hetsy ny mpampianatra framina dikan'izany zany tsy mety tsy zarizary ny fampianarana akapobeany hita any anivon'ny sekoly eto amintsika fa raha hita remarque fotsiny dia hitantsika zany fa mety tsy zarizary le fampianarana ary zany dia hitantaratra eo amin'ny fitsapapahaizana izay ny rahantsika amin'ny fitsapahaizana ohatra ny paseka ohatra dia eo anatin'ny telo farany foantsika zao tatoato zay tsika tany anatin'ny telo voalohany tany amin'ny taona 90 amin'ny 1900 zany zany dia tokony ahitana hoe tokony jerena manokana ny mpampianatra eo amin'ny lafiny fitantanana anazy eo amin'ny lafiny fanofanana anazy ny mpianatra sy ny zaza malagasy tokoa mantsy no mizaka ny voka-dratsy ateraka izany tsy fahapiany tsy fahatombombana eo amin'ny mpanabe sy ny mpampianatra izany miantsony rehetra araka izany ny firaisamonim-pirenena kona maipta mba tsy hanosy-bolo tanana ireo mpampianatra sy mpanabe eto amintsika ireo ary hanampy azy ireo amin'ny lafiny rehetra mihitsy raha tianandroso ny firenena anankiray dia ny asa fanabeazana no ataovy tomombana ny fanofanana ny fampiofanana ny fampitaovana ataovy tomombana arak'izany zany tsy ho an'ny Madagasikara irery nefa tsy afa-miala amin'izany koa Madagasikara satria matoa misy ny antso dia misy zany antso tomombana dia arak'izay ilay teny fanohitra an'ilay hoe relance ny enseignant ny mpampianatra dia fanohitra anankiray ampandeha ny fanabeazana misy zany ao fijerena manokana fiantsoana manokana ny mpitondra fanjakana maneran-tany tsy ivelan'izany Madagasikara hijery manokana hoe ahoana ny mahatomombana bien-être mialatsiny fa mifangaro le fiteny ho an'ireo mpampianatra ireo raha manohana ny firenena anankiray ianao amin'ny vola ho atokana ho an'ny fanohanana ho an'ny fanabeazana ataovy mamaly ny etaeta ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ny ainga any amin'ny mpampianatra tsy hoe tonga daholo ny fitaovana matianina fa ny mpampianatra tsy anokanana vola ny fanana azy mandefa mpamatsy vola ohatra dia amin'izay lafin'izay to mifandona ihany zany ilay fahatongavana sy ilay fampiasana satria ny ampiasa tsy mahay mariana fa hifarana amin'ny 9 oktobra ho avy izao ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra raha natomboka androany atetsy Antaninarenina. Eo amin'izay pejy ny fampianaran'izay hatrany dia tsy ekenay ny fampidirana ny tany lycée amin'ny tany angatana ho an'ny fonja Andriamatofo Lohajaina izany no sora-baventy izany no hita tamin'ny sora-baventy nataon'ny lycée Ambalakely faritra Matsiatra Ambony mampieritreritra ny mpanarabavao tokoa mantsy ny fikasan'ny fitondram-panjakana manoloana ity tranga ity fonja manakaiky fianarana raha tsy ahivina moa dia efa tamin'ity fitondrana ity no nahitana EPP ho asiana parkinina ka nandaniana vola be kanefa ny efitrano mpampianarana aza tsy ampy. Ny vaovao mifandraika amin'izay pejy ny fampianaran'izay hatrany dia nitoy androany ny hetsika fanoherana nataon'ny mpianatra monina eny amin'ny sity Havitoto Ambolokandrina manoloana ny fananganana fototra-fitrasa eo amin'ny faritry ny toeram-ponenan'ny mpianatra. Teny an-toerana Nzavandre Maefa sy Mathieu Prince. Ny herinandro lasa teo no efa ninjandroany tady teo amin'ireo mpianatra teto amin'ny sity Ambolokandrina sy ny tompon'andraiki-mpanjakana mikasa ny anangana tobim-pahasalamana ato anatin'ny faritry ny toeram-ponenan'ireo mpianatra. Samy tsy nimitra tamin'ny fanapahan-kevina nefa ny rotota nandritra izay fotoana izay. Niroso tamin'ny fandravana ny tambony mpianatra ny tompon'andraikitra androany ary nanao ny ady fototra avetrany ho fananganana io fototra-vitrasa vaovao ao anatin'ny faritry ny université io. Tsy nanakizana nefa ireo mpianatra ka nampiantsom-pano gazety indray tamin'ity androany ity. Tsy manakana ny fananganana ny CSP2 zay tompoko fa ny fananganana an'izany eo amin'ny tokotaninay izay mitakosona amin'ny trano fonenanay ary ny zavatra nangatahana natao teo hatramin'izay dia fototra-vitrasa mifandraika amin'ny mpianatra toy ny hoe salle d'étude na ny zavatra ohatr'izany zany satria réserve ny cité le izy mazava be réserve ny cité anaovana fanorenana ohatra hoe trano fonenana mpianatra zany dia CSP2 natsangana izay anohitohana tanteraka ny
ny fiainana zany amin'ny maha-usagera ny mpianatra no hitenenana an'izany fa tsy resaka fihetseham-po amina lalàna fanorenana izay foto-drafitrasa tsy nanaraka akory ny atao hoe étude d'impact environnemental, inona no fiantraikan'io amin'ilay fiainanay zay moa zany ny voatotohana voalohany amin'ny fisile izy. Ankoatra izay, ny fanatsarana ny foto-drafitrasa izay ipetrahan'ny mpianatra no tokony ataon'ny fanjakana na lahara-pahamehana ho hiatrany ireto mpianatra ireto. Ny olana sedrain'ny mpianatra eto amin'ny cité ravitoto tompoko dia eo aloha ny fahanteran'ny foto-drafitrasa satria araka n'izao hitantsika zao dia tena efa atao hoe tranainy ny cité, tsy nisy fanavoezana hatramin'izay ny foto-drafitrasa na ny trano fonenan'ny mpianatra izay aloha ny fahanteran'ny foto-drafitrasa satria araka n'izao hitantsika zao dia tena efa atao hoe tranainy ny cité, tsy nisy fanavoezana hatramin'izay ny foto-drafitrasa na ny trano fonenan'ny mpianatra izay efa sarotsarotra ihany moa zany ny atao hoe saturation nefa dia zao mbola isy indray ny fananganana ny CSP2 ary efa mandeha indray ankoa ny resaka fa isy ny fananganana ny EPP manara-penitra. Izany tompoko ny zavatra tena mampiayanay tanteraka ao anatin'izany dia ny fanafoanana mihitsy ny cité ravitoto ary izay no hijoroanay amin'ny fanoheranay n'izao fanorenana ty anatin'ny cité zao hatramin'ny farany tompoko. Nisy moa ny hetsika nataon'izy ireo androany maraina teto amin'ity toerana ity ary nanamafy ireto mpianatra ireto fa tsy misy ambadika politika anankely aiza zao hetsika ataon'izy ireo izao. Ankila moa nanambara ny mponina teny amin'ny manodidina fa tokony handefitra ireo mpianatra satria hatovo-pahasalamana no resaka eto. Eo amin'ny pejy ny fahasalamana dia firenena 410 aty Afrika no nahatratra ny tanjon'ny OMS hatramin'ny faran'ny volana septambra teo dia ny fahavitana vaksiny sy mihoatra ny 100,000 amin'ny isan'ny mponina ao aminy. Isan'izany kosa raha i Madagasikara na dia efa niroso tamin'izay fanaovana vaksiny izay azy. Raha jerena ny lisitra dia firenena miankina amin'ny fizahan-tany no nitana ny laharana 5 voalohany: Seychelles, Maurice, Maroc, Tunisie ary Cap-Vert. Indray mavakosa eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia tsy afaniainga tamin'ny 12 alina teo ny mpilalao avy eto an-toerana sy avy atsy amin'ny nosy La Réunion. Androany tamin'ny 2 ratolakandro no niainga izy ireo amin'ny alalan'ny sidina manokana ivantana ny Kinshasa. Raha ampitso no voafaritra anaovana ny famondronana raha toka ny fahafito sy ny fahavolon'ny volana Oktobra izao moa no anatanterahana ny lalao izay tafiditra amin'ny andro faha-4 fifanitsanana ahafahana miatrika ny fiadina ny amboara eran-tany ho tanterahana ny Qatar amin'ny herintaona. Marina moa fa tsy afaka niatrika ny lalao ifanandrina ny Madagasikara amin'ny RDC no niratra nahazo azy Iabel Anissé Andrianantenaina sy Carolus Andria Mahitsinoro. Iteraka fahavoazana sy fiatraikany maro amin'ny mpikirakira tambazotra tserasera ny fahatapahan'ny Facebook, Messenger, Instagram ary WhatsApp ao malariva indy. Olon-tsotra vitsivitsy no tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany. Toy izao ny fanehoan-kevitra reo eo amin'ny fandraisam-peony Ando Miaratiana sy Tahirinaina. Ny katso ary nanjavona tsy hita tamin'ny interneto, ny Facebook, ny Messenger, ny Instagram ary ny WhatsApp ao malariva. Naritra ora enina teo ny fahatapahana. Izany hoe nanomboka tamin'ny 9 ariva tanoany ary tsy niverina tamin'ny laoniny raha tsy tamin'ny 2 maraina. Tsy teto amintsika irery fa saika anian'izany fahatapahan'izany ny firenena rehetra maneran-tany. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny tena anto ny fahatapahana. Niteraka fanelingelenana sy fahasorenana teo amin'ireo mpikirakira tambazotra serasera ity tranga ity. Maro amin'olona mantso no mampiasa izany amin'ny sehatra maro toy ny fianarana, ny asa sy ny fifaneraserana. Mararaka izany fa tsy antoka naterany ho ireo olon-tsotra sindrana androany. Natahotra be za hoe ho tapaka zany ny faneraserana amin'ny tambazotra ireo telo ireo amin'ny mpiara-miasa, mpiara-mianatra ohatr'izany dia natahotra hoe tsy ala miaina kokoa zany vaovao mety ho voaray noho ilay zava-misy. Ihany ilay fifaneraserana fa amin'ny resaka fampahalalam-baovao ihany koa zany dia ohatran'ny fiainana andavanandro ihany hoe efa tafiditra ao anatin'ny resaka informatika zany zao fiainana zanak'olombelona, indrindra fampitam-baovao ohatr'izany izay ny Facebook sy Messenger ireny sehatra goavana entina ampitana information zany. Ny nahy manokana zao ohatra hoe any ampianarana zao dia ny anay vaovao ampitana amin'ny alalan'ny Facebook dia amin'ny sehatry ny asa koa ny anay misy vaovao ampiasana dia ao koa zay mijerijery. Mampiditra foana, mampiditra tsy nisokatra, tsy nisokatra. Ny ilainay an'ilay izy tena be da be mihitsy. Voalohany vadiko ny anahy tsy eto toerana dia iny ny anay ny ampiasainay amin'ny alina.
nefa ny amin'ny ala zany zay mba mieritreritra hoe mba malalaka ny FB dia mba malalaka ny FB dia mba afaka mampiasa an'ilay izy dia tena nisy fambangana be dia ndraindray ilay izy ohatran'ny hoe telefônina diny ihany hoe tsy misokatra ilay izy dia very daholo ilay zavatra tokony fampiresahana ao amin'ilay izy amin'ny alina. Izy ndraindray tsy mijery télé koa dia amin'iny zay no mijery vaovao dia be dia be zany ny zavatra banga amin'ilay FB hoe tsy hitanao dia ndraindray mba hijery zavatra mahafinaritra ohatr'izany tsy hitanao nefa amin'ny matetika amin'ny alina mihitsy hoe manomboka ny arivo zay vao misy fotoana naovana an'ilay izy. Ho anay manokana moa zany eo amin'ilay sehatry ny atao hoe eo amin'ilay sehatry ny varotra dia amina page Facebook ny tena page Facebook dia mandevasana an'ilay varotra ilay ataonay dia à partir ny 18h foana no fandefasana satria amin'iny ny olona manam-potoana ikirakirana tsara an'ilay Facebook dia misy an'ilay ohatrany incident kely tamin'ny Mali arrivé moa ilay à partir ny 18h dia somary ohatrany tonga dia ohatrany hoe very be ohatrany hoe tsisy ninina zany intsony tsisy olona naraka dia matiantoka aliany tena hoe matiantoka raha ihany. Tombanana olona mihoatry ny 2.7 miliara no mampiasa ny tamazotra tserasera maneran-tany. Tsy azo iodivirana ary tsy afa-miala amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny rehetra. Maro raha teo ny olona efa mirona amin'ny fampiasan-jany amin'ny andavanandrom-piainany. Misy ny lafin-dratsy amin'ny fekinan-doha be aminy sy ny fampiasana azy, saingy maro ihany koa ireo tombotsoa entiny amin'ny fiainany rehetra, toy ny fanamafisana ny fahafahana mampiroborobo ny fifaneraserana amin'ny tontolo manodidina, eo ihany koa ny fanamorana ny fahazoana vaovao amin'ny fotoana rehetra sy ny maro hafa. Tsara mampafantatra fa mitentina 9 miliara dolara ny fatiantoka ho an'i Mark Zuckerberg, mpamorona ny tambazotra tserasera Facebook, no ny fikatsoan'ny tambazotra tserasera ao Maliny latsa-danja 4.7 isanjato tamin'ny fikatona ny tsenam-bola ny Wall Street ao New York mantso Mali. Ny Facebook tombanana ho 2.7 miliara dolara ny arena sy fanana ny Zuckerberg tamin'ny taona 1.4 ity, ary 2.3 miliara ny olombelona mampiasa ny Facebook tsy tapakisam-bolana. Na ny fialatsiny avy hatrany moa i Mark Zuckerberg ao Mali na dia very vola amina miliara dolara maro aza. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia taoriny fihaonam-ben'ny Sochi no tanteraina ny taona 2024 niany roborobo ny fifanarahana teo amin'ny firenena Rosiana sy ny firenena maro taty Afrika taty atsimon'ny Afrika raha ny marimarina kokoa toa ny Centrafrika sy Mali ohatra. Inona no nahatonga ny Russie ho voasarika indray amin'ny firenena taty atsimon'ny Afrika na Afrique subsaharienne? Fa makafakana azy ato anatin'ity fanadihadiny ity eo amin'ny rindran'ny sariny Tokra Marla. Bamako se rapproche de Moscou en fin de semaine dernière. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay nahasarika ny Russie kokoa indray ny firenena taty atsimon'ny Afrika na Afrique subsaharienne. Mety misy ifandraisany amin'ny arena voajanahary ananan'ireo firenena ireo izany ho ny famakafakana manampahaizana franco-russe anankiray. Mety eo amin'ny lafiny ara-fandriam-pahalemana ihany koa saingy vinavina ihany anefa izany alohatreto. Antony, ny fahitan'ny firenena taty atsimon'ny Afrika fa tsy mahafa-po intsony ny fiaraha-miasa amin'ny firenena tandrefana sy ry zareo Amerikanina. Taorian'ny fifanarahana teo amin'ny Russie sy Centrafrika dia mitodika ny Mali indray izao i Russie. Mandeha ny resaka fahisy ny fifanarahana amin'ny Mali sy ny orinasa tsy miankina iray paramilitaire Wagner ao Russie. Efa nisy ihany koa ny fanomezana nomeny ity orinasa ity any Mali tamin'ny alalan'ny ministry ny fiarovam-pirenena malianina ny kolonely Sadio Camara. Ny alakamisy voalohany volana Oktobra teo, helikoptera miaramila 4, basy sy bala maro. Amin'izao anefa efa manomboka mandeha ny resaka ao Centrafrika manoloana ny fomba fiasa izay maherisetra ataon'ny tafika Rosiana miara-miasa amin'ny tafika Centrafrikaine. Ny ompanatanteraka tamin'ny fikorotanana lavareny misy eto amin'ny firenena ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Ankoatra ny olana ara-politika dia voaresaka ihany koa ny mahakasika ny asa fanaovan-gazety izay mandalo krizy amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay fitian'ny Germain Omenjanahary sy Manorandre Malala amintsika. Manahirana tanteraka ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena hoy ny miara-manonja androany. Fambara ratsy ho an'ny fitondrana ny krizy mahazo ny mpanao gazety ankehitriny io. Ankoatra ireo olana maro lafitsy tamboisaina toy ny fitakiana karamo, ny fahapotiana ireo orinasa mpanjakana no nitrosa misavovony ary ny fidanga ny vidim-piainana izay tsy ahitana vahaolana maharitra. Sarotra mitoedrara amina firenena iray hoy ny miara-manonja raha toka ny asa fanaovan-gazety
no tonga amina stady tahaka izao. Maneran-tany raha vao ny tontolo ny asa fanaovan-gazety no misy toe-javatra ohatran'io dia manahirana ny fiainan'ilay firenena ary nanamafy an'izany zao ohatra ny Zokobe Maka Alfonsa izay filohan'ny fampihavanana izany ny teny mihitsy izy hoe mila jerena io satria fatany fa manahirana io tontolo ny asa fanaovan-gazety io ary io zany raha tsy jerena ny hoe fandaminana azy dia anao randra-tarihany io ary rehefa manao randra-tarihany io dia anahirana dia anahirana ny fiainan'ny firenena ao anatin'izay ankoatran'izay ihany ko ny vidim-piainana hoe aiza zao zay midiny eo. Nampatsahivy ny mpanao gazety teo aloha no sady mpamakafaka raharaha-pirenena fa ny razafy manantany nandritra ity fotoana ity fa nisy ny etsika MLE na etsika ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety izay notariny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tamin'ny taona 2012. Ny 2018 nanaovana MLE ane dia hoe misy vondrona olona zay mifeny ny asa fanaovan-gazety dia hoe mba ialana zany zavatra rehetrarehetra zany kinanjo le izy io veriny io aizako firy mpikavana anatin'ny gouvernement patron de presse manolana asa tserasera logika zany tsy maintsy manaraka an'izay na dia manana an'le clause de conscience ary le mpanao gazety hoe zao no tiako hitondrana amin'ity zany hoe mety ny 700 ny article soratany dia manaraka an'le ligne éditoriale suivant lay patron de presse sy lay orinasa tserasera fa 700 olondrina dia lay fisaina no mandrafitra ny endriky ny fanoratana ao anatin'izany asa zany. Nanamafy kosa ny solomavambahoaka Emilia Rambosalama fa taratry ny fitantanandraharaha amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena mihitsy no miseho amin'ny mpanao gazety io. Samy manao izay sempantany ny mpitondra ary tsy miraharaha vahoaka mihitsy. Isan'ny lasibatra zany ny fandraharano ho iatrany ny nambarany satria ny vahiny no miliba eto. Ny anankiray fotsiny 91 milliards d'ariary ny impots voaloha. Dia tsy niany fa ny sasany anankiroa eto misy 28 milliards, misy eo amin'ny 12 milliards eo. Dia jereny le fanjakana fotsiny, jereny le directeur général des impôts ary mbola menandray azy latitude afafana hoe rehefa voaterina alohanareo tsy kelikely io. Andriamanitra dia ahoana zany raha malagasy orinasa malagasy amin'ny manao an'izany resy ohatra fotsiny tsy inona problème ny olana nazo an'ny tiako Madagasikara ny tiako fa tsy resaka impotra zany tsy te halala mihitsy satria malagasy io dia tonga dia nidina fotsiny magro atao any fianaratsoa hoe eto priorité naizy dia idina fotsiny dia mahoatra mafala ny tipitony ty hoe PDB ny chômeur ny matanjaka ohatran'izao dia omena indray hoe aloavinareo tsy kelikely io. Araky ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana moa dia amin'ity volana Oktobra ity no hiatrika fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera rontonta lahadinika amin'izany ny tetibolam-panjakana. Mazava ny zavatra tokony ola ara-pahamehana ao anatin'io tetibola io hoy ny solombavam-bahoaka fa ny sosialim-bahoaka. Ankoatra izay dia mitako fiainana mivantana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana. Raha mbola tianareo ny ampandeha tsara ny Assemblée nationale ty teneny ny hiérarchie oka tsy atao virtuel na visioconférence intsony amin'ny volana Oktobra io. Ny antony fa tokony atao fasafasa betsaka ny problème manoloana ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Enao ve ministre de tsy mahay teny gasy, ministre malagasy de tsy mahay teny gasy fa za mihitsy ny teny hoe mitenena anao teny gasy en tant que solombavam-bahoaka ny Madagasikara, en tant que ministre malagasy ianao nanamafy hatrany moa ny fandarana miara-manonja fa taratry ny tsy faiza mitanta ny rajoelona any firenena avokoa no zava-miseho eto amin'ny firenena ankehitriny io. Tsy misy ny paikady matotra amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana sy ny raharaha-pirenena ary ny fitantanana ny fiainam-bahoaka fa hevitra misavoana avokoa ka izay tandrifiny loha dia izorana. Namoaka fampitambavao ny fikambanana GTT IDF Paris androany miantso ny rehetra miaraka amin'ny filomatrika ravalomanana ny fikambanana fa hisy ny fiarahana amin'ny zoma fahavalo Oktobra izao manomboka amin'ny enora sy sasany ariva. Araka ny lalàna velona dia tokony manana passe sanitaire avokoa ireo hiatrika ny fivoriana miankina amin'ny isan'ny olona ho avy kosa mono amaritana ny toerana anatanterahina ny fiaonana ho hiatran'ny avy eo anivo ny GTT IDF Paris.
iverenantsika kely indray ny vaovao ny asa fanaovan-gazety dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny savorivory misy amin'ny fanatanterahina fifidianana izay ho filohan'ny olavitry ny mpanao gazety androany i Rufin Rakotomaharo Nzavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Tsy tokony iziriziry amin'ny heviny intsony ny ministra ny serasera sy ireo mpiaradia aminy manoloana izao savorivory goavana misy eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety izao hoy ny mpanao gazety Rufin Rakotomaharo raha tena mitsinjomarina ny asan'izany sy asa fanaovan-gazety izany. Tokony ahembotra ny fifidianana hoy izy ary tokony isy ny fifampitoniana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany mba hisia ny fitoniana. Tokony misy fifanantonana eo amin'ny ministera izay te ametraka ny daty io sy mieritreritra ny hoe sao dia te ametraka ny tombo-kaseny ao anatin'ilay fiainan'ny olavitra amin'ny ministera sy ny cellule de crise na izay fikambanany ny mpanao gazety manohitra izao fisin'ny fifidianana izao mitady inona no hevitra mampiombona tsy marimaritra iraisana samy hafa be mihitsy n'izay inona ny hevitra mampiombona ifana hoe horaisiny ny andaniny sy ny ankilany dia iny no tanterana. Nambara fahiteraka vokatratso goavana eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izao zava-misy izao raha toka tsy misy izay fifanantonana sy fitadiavam-baolana eo amin'ny rotonta izay. Dikany dia tsotra raha mifanenjana ny rotonta en danger ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Tsy misy mpiaro intsony na ny mpanao gazety na ny asa fanaovan-gazety. Sika nefa mirehare sika mpanao gazety hoe masina ny asantsika. Ny asa rehetra aloha masina daholo fa ny tombony hoe masina ny asantsika mpanao gazety dia tadio tsara fa voambolana iray tsy voahevitra mandrodana firenena, mamotika fiainan'olona, mampikatra olona, mamono olona ary voambolana iray ihany koa nefa raha mampiombona mama zao olana rehetra. Isy moa ny fotoam-pivavahana iraisany mpanao gazety rehetra etsy amin'ny katedrala Analakely Rapitso isan-tarana ny etsika ho fanoherana ny jadona misy amin'ny asa fanaovan-gazety. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nitondra fanazavana mahakasika izay fifidianana ho birao andrafitra ny olavitra ny mpanao gazety vaovao izay ihany koa tao anatin'ny fandaharana dinika ny filohan'ny olavitra ny mpanao gazety ankehitriny Gérard Rakotonirina any miaratiana sy toky Ramarla. Tsy azo ekena andry lavina maridrano ny fifidianana andrafitra ny birao vaovao lavitry ny mpanao gazety. Maro ireo fitarainana sy faneho-kevitra samihafa nataon'ny mpanao gazety mahakasika izany. Totombotsoany minitry ny serasera mantsy no foizina ao anatiny. Mpanao gazety reny nampiantso reny. Mpanao gazety mahatsiaro tena fa voatoitoina ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ary manambana tataovandoza ny mpanao gazety no ho zavatra mitrango eo ataon'ny za tsy miteny hoe fitondrana ny ministry ny serasera sy ny ekipany amboletra ny anatanterahana fifidianana ataonao afaragososina moa izy teo amin'ny fahinambe folo ny volana Oktobra teo kanefa tsy misy afa-tsy candidat tokana dia anao ihany nametraka fanontaniana teo hoe fifidianana ve ny azo itsonana zany sa inona tsy fifidianana aloha zany satria tsy misy safidy fa de atao amboletra fotsiny a hoe io tikano tsy tikano tsy maintsy laniny io zay ny zava-misy. Ny antony mahatonga an'le savorivory dia antony anakiroa. Voalohany a novan'ny ramatoa ministry ny serasera sy ny ekipany ny lalàna mandrafitra ny biraon'ny olavitry ny mpanao gazety ary tsy mba tany amin'ireo ambaratonga an-dalàna ivaiva kokoa nanovoana azy fa lalàna velona ny lanina teny amin'ny antelimera rotonta mihitsy nanovoana ny firafitry ny biraon'ny olavitry ny mpanao gazety olavitry ny mpanao gazety amin'ny birao atsangana eo dia le hoe ny andininy fa 5 bisy vaovao ao amin'le fanovana nentin'ny ramatoa ministra manao hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay scrutin de liste bloqué, un président, un vice-président et son suppléant et un conseiller et son suppléant par région. Tsy misy efa-tsy ny fanemorana na fanafoanana tanteraka io fifidianana io ny vahaolana. Mila fifampitiniana mialoha izany raha no mafisy ny filohany OJM hatrany.
misy moa ny cellule de crise ivondrona ny mpanao gazety manoloana ny fanaovana tsy fividianana kasana tao ambiletra ity mainga avy amin'ny rafitro ny ijerenany vaolana isy ny firindrana sy fanatsarana eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Mialohan'ny tena isa rahantsika izao alina izao dia ampasa ivy vetivety aloha ianao ny fandaharam-potoana miandry ianao ato amin'ny fahitalavitry ny MBS izao alina izao tahaka ny mahazatra ny fandaharana global news aorian'izay kosa ny famerenana fandaharana ahoana marina ary efa niaraka ny natsidiko tany amboalohany dia ny fandaharana iarahana amin'ny iraisan'ny mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny cellule de crise hoarahanao amin'ny valora sy sasany izay anasakanao sady nanaraka azy ity hatramin'ny farany satria dia alina tanteraka ny fanehoan-kevitra ao anatin'izay fandaharana izay aorian'ny fandaharana cellule de crise kosa manaranao ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny almost friends ny tena kosa mametraka ny veloma mandra pitafary ho amin'ny rahampitso indray tompoko.